Miarabantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny vaovao malagasy. Ny masaka azo antsika roson-dohany moa dia mahakasika ny vaovao pirenena, resaka politika eto amin'ny tany misy firenena izay tantaratra amin'izao fotoana izao. Nivoaka tamin'ny fahanginana ny presidany filohan'ny Antenimieran-doholona Kerimanana Razafimahefa. Nandray ny rehetra izy na izy hoy izy tamin'ny fanambara satria nanontany ireo mpanao gazety fa nanino ianao, inona no ambadiky ny fihaonanao tao amin'ny miaraka tamin'ireo kandida 10 na kandida ataontsika hoe mifaninana amin'ny president filoham-pirenena teo aloha Andrinina Rajoelina. Nanambara ihany koa izy mahakasika ny mahatonga anazy tsy atrika no tsy nandray andraiky tsy tokony solon-toerana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Misy vidéo ty izay hitantsika manazava kely momba izany. Ety andany anefa noho ny hoe fihavanana hono ary adidy amin'ny maha ray aman-dreny eto amin'ny firenena no atao isorohana ny korontana hoy ny filohan'ny Antenimieram-pirenena Antenimieran-doholona azafady no nahatonga anazy nandray fepetra. Ary hita ohatrany hoe tsy alezy izy, ohatrany hoe tsy de norme zany izy satria mety ataontsika hoe voa-pression ve na izany tokoa hoe fanapahan-kevitra izay tao amin'ny ao. Hita hoe ohatrany hoe amboamboary ilay fetrika ary tsy mety vokatry ny fo satria tamin'ny fihaonana tamin'ny fanambarana taony dia niaraka tamin'ireo loholona na ataontsika hoe sena niaraka aminazy manodidina tao fa nisy fihetsika, nisy ataontsika hoe zavatra tsy de tena normaly satria ohatrany terena zany zareo. Ako tsarovitsika ny zavatra nitenenin'ny filohan'ny Antenimieran-doholona tamin'izany fotoana izany mety tamin'ny volana juin nanao fanambarana izy tamin'izany fa vonona tanteraka izy handray ny solon-toerany fitondrana na filoham-pirenena malagasy amin'ny fikarakarana fifidianana izay hisy eto amin'ny tany misy firenena. Ka izany nahatonga anazy tamin'izany fotoana izany no niteny fa vonona izy ary afaka mandray andraikitra amin'ny mahafiloha-pirenena azy mandra-pahavita ny fifidianana. Nefa kosa noho ny tsy afaka manoatra ataony lehibe dia tsy maintsy izay no nataony. Afaka fantarina avy hoe inona zany fidohatan'le resaka ny fanaovana tamin'le candidat iny, inona aviana natonga an'le sary? Ny candidat izay misy 10 dia nangataka fihaonana tamiko zany amin'ny mahafilohan'ny Antenimieran-doholona. Ny andraikitra amin'ny mahafilohan'ny Antenimieran-doholona zany dia adidiko ary azoko atao tsara ny mandray ny vondron'olona rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena na candidat zany na ny filoham-piangonana zany na ihany koa ireo communauté internationale na ihany koa ny société civile dia ao akatiko ny fifidianana ohatra zao mba hisiny ny fitoniana zany eto amin'ny tany sy ny firenena dia ilaina ny fanakalo-hevitra ary ilaina koa ny fampanjakana ny fihavanana eto amin'ny tany sy ny firenena fa zay malagasy atsika ambony loatra zany fankatiavana sy fihavanana zany ary alavirina ary tandrovana mihitsy mba tsy hisiny hoe fifandonana na sanatriny zany isy raha latsaka eto amin'ny firenena. Nandray azy ireo tokoa ny tenako ary io moa dia toy ny voankazo analy, nisy ny mamy azo ny raisina fa raha tokosa ka misy hevitra hevidratsy hoentina anakorontanana ny firenena na sanatria isy fiatsiana na hoe hiteraka raha mandika eto amin'ny tany sy ny firenena dia lavitro marondrano zaho Razafimahefa filoha any Antenimieran-doholona satria amintsika malagasy dia aoka ny hevitra no hiady fa tsy ny olona akory. Tena mafana ny toetra raty tiany satria maneho hevitra daholo na tsy ireo mpanao politika ihany fa na eo ihany koa ireo fiarahamonim-pirenena, ireo andriamaso FFKM maro samihafa ary
isany ihany koa ireo masivoho manara-baovao amin'ny fotoana izao ireo masivoho ary ireo société civile ary olom-piarahamonina ary ihany koa ny parapolitika isaky ny tokony tena hita taratra amin'izao fotoana izao misy fanaradalàna ataon'ity fitondrana ity ka mba ahafahary zareo hidongy na hipetraka eo amin'ny toerana zareo foana no mahatonga zareo manao ohatran'izao satria mafy na mamy loatra ny seza eto amin'ny toerana ity ka tsy te hiala nefa misy fotoana zavatra rehetrarehetra fa tsy ho natokana ho an'ny zareo ihany io toerana izay mahatonga ry zareo manao fika ny mpitondra amin'izao fotoana izao eo amin'izany ny premier ministre eo ny HCC eo ireo mpanaradia ny filoham-pirenena Andrajoela manao tous les moyens manao fika manao ezaka mafy mba hiverena ny filoham-pirenena Andry Rajoelina eto amin'ny tany misy firenena ho président na ho filohandray manao tous les moyens ho izaho manao fikafika mba hiverena ny filoham-pirenena Andry Rajoelina efa fantatra hatreto ny sinema ataon'ity fitondrana ity raha jerentsika satria manome vaovao etsy sandaniny eo zay nitenentsika teo hoe ka mila mifoha ihany koa tsika malagasy satria efa misy solotena atsika miteny société civile ireo andriamaso FFKM ireo media mangina zany vahoaka mahatsapa mahay ary mahafantatra ny zavatra mivoaka eto amin'ny social media satria ireo ataontsika hoe mpitondra reto manko ivery zareo vendrana na adala angambany gasy ka tsy mahay ny tsy fanaradalàna ataony zareo mampalahelo ny zava-misy eto amin'ny tany Madagasikara mampalahelo tokoa tena mampalahelo ka mila tsika tonga saina averimberina te mila tonga saina rehefa avy ny fifidianana mbola tsy hay izy tiana ho tanteraka tokoa satria ireo volom-boatendry indray no mitondra ity firenena ity raha tokony ho izy tokony olo ataontsika hoe voafidim-bahoaka na voafidy ireo loholona zao hitatsika zao ty miterena ngamba izy mba tsy hanaiky ho président na mody hoe miala anao na hoe mody hoe manao excuse zany mba tsy hafahany ho soliterany filoham-pirenena Andry Rajoelina aiza isan'izany fanonganam-panjakana zany efa teo izy ataontsika hoe efa nandika lalàna mahakasika ny nationalité zao indray manko zareo manongam-panjakana amin'ny fomba hafa zareo ireo tompoko dia manao fomba izay mba hijanonana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny toerana eo indray vahoaka malagasy mahirata saina jerery lavitra fotoanan'izao hanovana ny tantara fotoanan'izao hialantsika amin'izao fahantrana misy eto amin'ny firenena zao mila tonga saina atsika vahoaka malagasy tsy hay izy ty manko nao tanteraka satria anatiry zareo na sy tiry zareo io de zareo ne raha tena marina mambody korotany ry zareo no mitady korontana fa tsy vahoaka madinika riny mitady korontana jerentsika moa fanehokevitra ity Ramatoa ity izay Ramatoa ataontsika hoe basy vava tanoana fitondrana ary pilelakisme ataontsika hoe fanatisme ny filoham-pirenena Andry Rajoelina na vehivava tenentsika tao zay na dia diso na marina zavatra ataon'ny filoham-pirenena tsy maintsy misy olelaka na dia ataontsika hoe ina hoe ataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina zavatra ratsy tsara aminazy foana na iny zavatra ataon'ny filoham-pirenena tsara foana tsisy ratsy tsisy pentina zany mihitsy zany ataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ity riny ara-kotomanga ty jerentsika fanehokevitra iarahantsika mamaky sahy ve tsatsy sahy vonona sa tsy vonona sahanary 200 tapitrisa ariary ianareo folo lahy ireo satria misy folo lahy manko teo
kandida izay nitaky avy hatrany tsy manaiky ny ACC seni ary fandikan-dalàna ataony filoham-pirenena Andry Rajoelina. Raha tokony izy ireo kandida folo ireo tsy tokony hilatsaka i filoham-pirenena Andry Rajoelina satria izy dia vazaha no sady nahazo nationalité izy raha misy certificat nationalité ny Andry Rajoelina. Hatreto aloha mbola tsisy manambara vaovao mahakasika an'io avy am-potona fanjakana na mitopy andraikitra mahakasika ny zavatra zany. Dia toy izy indray le resaka hoe izaho aloha tsy mino hoe hanary 200 ariary zany ianareo reo na dia ny fahirinareo fotsiny ihany aza tsy naleo nomerany sahirana hividianana sakafo sy kalitsinjo jiro hazavana ho an'ny rehetra trano mora sy ny sisa dia mba nitombo ny mpanaraka sitrany ahay raha samy zara vola ihany nanjary taraika ao anatin'ny kitam-bolam-panjakana ao ny raha tsy mahatratra 10% eo ny ianareo eny e fa isintona ny firotsahanareo aza ianareo angalo hiverina tsony atao tsara ny programa sy ny propagande dia ahoany ny saina hiandry izay vokany moemo hiandry ny vokany eo zany aza mifandany lera fa efa nahazo dosara aby ianareo dia mandeha ndehana tohizy ny hazakazaka fa te hanao amin'io ireo ny vahoaka tena izy zany no tokony teny farany fa tsy ilay saritsariny ity fionkirety dia atolotra manokana ho anareo iha iny manko nangalaina tahaka tamin'ny ataontsika hoe prositeny izay mandeha mitety faty iha iny manko hirany wawa tsy valaparatra amin'ny hoe hira iha zay tineneto satria raha matoty dia ataontsika hoe tsy mazavazava ianao ve fiandraikitra ambony eto amin'ny firenena manao fanao-kevitra n'olona mpanao débat eny am-bazary na mpanao débat eny an-tsena ka manao fomba fanao-kevitra ohatran'izay ohatrany tsy professionnel misy ma izy ity fa ohatrany varokena nga manao hoe mpanao bazary reny mahamenatra izy ity izy ve mihevitra fa hoe matahotra fifidiana ny kandida folo teneny reo tsisy matahotra ny filoham-pirenena Andry Rajoelina zany mihitsy indray zareo hoe vahoaka fihavanany tsy manajajay dia tsy mitady korontany maninony ry zareo tompoko no tia hamboly korontana zareo efa tsy manaran-dalàna tsisy hoe matahotra ny fifidianana zany matory zareo nilatsaka matory zareo nanatitra dossier matory zareo nandeha dia voninahitra tsy matahotra hiatrika na hifanena amin'ny Andry Rajoelina fa ny zavatra ataony fitondrana ity dia mandikan-dalàna miverimberina tokoa nanomboka izy mitondra dia miverimberina zao fitondrana zao ny fandikan-dalàna hitatsika teo izy tamin'ny hoe foana ny senasy ny sisa raha izay hitatsika teo izy koa mbola nandikan-dalàna amin'ny mahafiloha hoe vazahazy ary ataontsika hoe izy tamin'izany izy vazaha mandainga nanomboka 24 mandainga anareo mpanaraka anazy ve tsy tonga saina atsika eto zany présidentsika atsika eto tsy mahenondraha tsy maheneniny fa hoe vazana izy mitondra atsika izy tafara taty vao nivoaka ny marina rehetra tompo tsy maintsy mivoaka na ino raha atao dia olona ty tena bevava ary manao zay tolemoe zareo mba hiseny fifidianana fa mihevitra zareo raha hisy fifidianana ho lany angambatra zareo vahoaka izy zareo tompo teny farana na dia eo aza ny vahoaka zareo reo tsy maintsy hangala-bato amin'ny fomba hafa ary amin'ny fombafomba zay ataory zareo mandritra n'ity vanim-potoana fifidianana ty satria efa niandry zareo doly ireo gouvernoura ireo mera tsy hoe an'zareo hoe ino fa efa nizaraina moto nizaraina nefa kosa vahoaka mila tonga saina na tsika vahoaka aza mora berebereny zareo homena vola eto zeroa fa ry zareo tompoko dia miadana sy voky sy manana foana manarivo misy vola foana fa tsika vahoaka malagasy ny amahantra ka mila tonga saina tsika vahoaka malagasy aza manaiky abadona ireto mafia ireto katramo ireto kafarety be ny firenena reto fa izay no masaka azo aroso
mahaiza tonga saina na io hisy fifidianana. Rehefa hisy fifidianana mahaiza mifidy. Rehefa tsisy fifidianana ahafahantsika mieritreritra tsara hoe ahoana moa ny fipetraky nyty firenenantsika ty, ahoana moa fipetraky ny fifidianana hisy manaraka. Raha ohatra ka hoe tsy hisy, fa raha ohatra hisy dia mahaiza mifidy. Aza rebereben'ny t-shirt, aza rebereben'ny vola. Vola zany mandalo. Vola mety mandritra ny fifidianana, mety mandritra ny propagandy. Fa ankoatran'izay ianao tsy ahazo vola amin'izareo. Ka mila tsika tonga saina tokola vavy fa zay no masaka azo roso androany satria ny eny hatramin'ny farany. Azadino miabone chaîne-tsika mba ahafahana mahazo notification rehefa avy ny vidéo manaraka. Misaotra anareo hatrany ny vaovao malagasy.